Salama, salama. Salama daholo. Resaka kelitsika ny androany. Zavatra efa mifamaofo be ao Madagasikara moa zany dia efa tena instable total ny firenena. Tena nampitondra ara tsy hitan'ny zareo intsony izay ho raisina. Fa dia misabadida ambony ambany io. Sabadida ambony ambany io. Mampalahelo hoe mbola tsy ampahero taona dia efa io zany sy fandehan'ilay firenena. Mba fantatrareo moa, tsika variana ato hoe ny grève ny bus dia nijanona tsy niasa dia nandeha nidina eny amin'ny lalabe dia tambazina indray avy eo ny rahalan'ny colonel Yardy ny anarany, rahalan'ny colonel, i colonel Mika io mandravarava ao Tamatavy ao amin'ny port ao. Tsika mianakavy variana aty Tamatavy tsisy vahaolana, rahalan'ny colonel Mikael io mandravarava ao amin'ny port. Vola azony farafahakeliny 2 milliards à 4 milliards par semaine. Piasan'ny port rehetra mamita raina, piasan'ny port rehetra Tamatavy ao. Tsy haiko hoe inona zany ny ataony ao, inona ny andraikitrany. Nisy nomination ve mikasika anazy izy manjakazaka ao amin'ny port io. Efa nanaovako fitarainana teto ny rahalany anankiray Ricardo Zeaumena manjakazaka be ao anazy daholo ny quota. Ny olona tokony hiditra hiasa tsy maintsy mandoha vola ao aminazy apetraka amin'ny poste anankiray. Ricardo io dia Yardy rahalany ray-tapo aminazy koa Tamatavy ao dia tena atahoran'olona. Tena hoe izy daholo ny afaka mamoaka, tsy maintsy mandalo aminazy raha moka entanao anao dia izy mandray vola 2 milliards à 4 milliards par semaine farafahakeliny ny vola miditra aminazy. Dia izy dia matahotra anazy daholo mipiasa amin'ny port Tamatavy fa tena manjakazaka Yardy rahalan'ny colonel io mitondra io PRRM io. Nefa dia efa impiry ny teny hoe aza atao resaka hatrano hatrano fa mba jereo reo rahalanao reo. Za rehefa niangavy tamin'ny colonel hoe mba asoro tao Ricardo fa tsy hoe ianao président république dia apetraka ao amin'ny géo mihitsy ny rahalanao dia izy migeny rehetrarehetra dia matahotra azy daholo ny olona rehetra ao ameninao. Efa niangaviko ny colonel zany, manina raha mba atao amin'ny sisiny business nge afaka ataonareo fa mba takotakono amin'ny sisiny ary le rahalanao. Business afaka ataonareo anareo fanjakana fa dia aza harihary loatra. Efa niteneniko an'izay izy mikasika an'ity Ricardo rahalany ity SGMN ty. Dia io Yardy rahalany koa io tena tompon'ny port Tamatavy tonga dia le poste grave reny alain zareo tsy hainao inona zany nomination ananany fa dia izy mihitsy migere mangovotra mihitsy ny mpiasa amin'ny port anaovany azy, anaovany Yardy anazy rahalan'ny colonel Mikael. Dia izany fitondrana le firenena. Misy rahalany koa anankiray koa mbola miaraka amin'ireo Rosianina reo mandeha resaka volamena ry Mananjary koa mbola rahalany ihany koa. Tonga dia mandravarava. Afaka hoaninareo le vola, afaka ataonareo izay tianareo fa le manao gros plan dia tena maketraka ny malagasy tokony mety zany. Ny ato amin'io mbola miady hatrano ny gasy kely mahantra kely ato resaka chauffeur reto. Io moa zany efa fantatsika rehetra fa tena nisy maty mihitsy le chauffeur tratran'le fourrière iny tsy haiko firy 12 millions. Maty zay na tonga andreo tena nidina an-dalambe satria aiza moa ny ananan'ireo an'izany. Fa ny fanjakana mihitsy ny efa tena instable miady hatrano. Jereo nge hafa ny décision ny ino moa izy ty ny Analamanga i Clémence. Hafa ny décision ny PDS. Hafa koa ny colonel ato. Zay tsy fantatra ity bus ty ve zany bus be io ve zany tena hoe vahaolana hoe androany fotsiny zany satria ny gaz zany dia zay ny tadiavin'ny gaz kosa aloha sa mpanjakana io dia tokony tsy mandoha vola zany. Raha mandoha vola indray zany io zany dia iza ny andray azy miaramila indray ve? Miaramila zany manao resevera ny polisy manao resevera dia miaramila mitondra dia any zany ny vola miditra. Zay tena hoe tena tsy mifanaraka tanteraka.
ny olany malagasy jereo ny insécurité nge efa ty olona tsy fandravana trano mamaky trano eto ary tena miaramila mihitsy misy manao an'izany mission zany de mbola eo occupena amin'io bus io ndray mpitandro filaminana fa tsy mba manao ny asany amin'ny sécurité anazy miaro ny vahoaka sy ny fanana fa lasa mpitondra bus ndray zany raha miaramila daholo miditra setra amin'ny zavatra rehetrarehetra tena hoe tsy haitsony hoe inona zany lara-pahamena tena tsy mahay lara-pahamena lozanareo miazakazakeraka ny tanàna io situation io ve raha ngaha de mbola vitanareo mandeha miazakazakera ny tanàna mandeha manao fety mihira tena hoe zay zany zavatra fatanareo zany mitsangatsangana eran'ny tanàna mandeha gauche à droite de manao fety de manao basket de ohatrany hoe firenena milamina tsisy problème zany le firenena mbola vitanareo mandeha manao contre manao publiena Facebook aveo manao basket de publiena aveo zany zavatra mba hainareo am'izao situation zao hoe karakara fifidianana nametrahana anareo teo tena tsy hay ny sasany moa ry zany de mandeha miady amina pastera ndray tena hoe lasa hoe nareo zany le firenena tantanareo zany tsy hainareo koa fa mandeha miady amin'olona amin'ny Facebook no ataonareo lehibe ny assemblée nationale de miady ary de le olona karamain'ireo de mandeha mitantara de miantso anao ahoana rety zao ty madama na amin'ny karamaina ny anay karama ny anay de zany ve de olona lehibe ny institution mandeha miady amin'olona pastera anankiray amin'ny Facebook tena hoe mamenatra tsy hainareo ny lara-pahamena zany ngany na fividianana vahoaka anareo efa tena very tanteraka miady atrano ry fanirisoa miady amin'ny rianitra miady amin'ny ry ontina realy mifampinanao zareo miady atrano ao raha valimanana iny efa nahitsiny mihitsiny azy hoe tena tsy lara-pahamena io tanky io fa reto moa zany hoe tsy mahalala tsy mahay ny asany de tanky ny nalaina andeha hifamonoana samy malagasy ao amonoanan'ireo malagasy reo rehefa tsy nanaiky an'le TVM ny olona de natakena indray nampiakarina le fourrière tonga de 12 millions tanao mila vola foana mirangorango mila vola hoe aizany zany itsetsefana ny reto malagasy kely reto tsetsefana mihitsy le gasy kikisana mihitsy noa mitadirika foana hoe aizany ihinanana ny reto afebla ny reto apalemy any reto de hitsanatra amin'ny tendany de am'izay tsy afaka mihetsika zay mahatonga ny teny hoe tena hoentinareo aiza le firenena fa de tena chute libre ne ary le gasy kely mahia kely mahantra kely tsy tena hoe tsy mahita ze tany ale reto mihitsy no kikisanareo fidiram-bolanareo miakatra ihany rahalanareo mandeha mandravarava eraky ny tanàna tsy hitako hoe inona zany zay fanovanao fanavoazanao tsy hitako ifa ninana mpitondra taloha nareo misao tokony fisaorana azy ara mba naka an'io bus be io nge firy roa volana sa 3 volana nitongavan'ireo nge izy nialy de sorana azy satria misy ny continuité de l'état de zany nefa de nipotehinareo koa le téléphérique nefa tokony mbola ilainareo koa téléphérique anaovanareo oera koa de anareo mpitondra lehibe mihitsy nandeha nampandoro azy nareo mihitsy ny nampandoro azy zao nefa zavatra ilainareo rehefa tsy avita ihany nareo de tokony zavatra teo aloha nanaovanareo tokananareo sy ny amahanareo olany vahoaka zavatra nataon'ny filoha teo aloha ihany ny amahanareo olany vahoaka am'izao fa mba inona zany ny vitanareo am'izao inona ny lalana zay efa vita tary inona de tokananareo de mizaravarynareo aveo misy problème ny fitaterana de ny bus be zay nividiny filoha teo aloha iny ny amahanareo ny olany vahoaka am'izao de ny anareo zany mba inona zany vitanareo fa de io manao madaredy mandeha manao tour de Madagasikara mitondra hélicoptère io
tsisy. De manao basket resaka populisme zay ny anareo zay, de manakarama olona amin'ny Facebook, manakarama an'ireto compte fako reto. Zany zavatra hainareo zao, tsisy zavatra vitanareo zany. Efa mitaraina indray zao fa fitaterina hoe idefianay indray ny fanjakana fa amotika anay mihitsy amin'ity bus be ty. Io moa asakasakareo fa nareo olona tsy azo, ny olona zay miresaka eto zany de rehetrehitrinareo fahavalo. Eritreretinareo ohatran'ny fahavalo zay miresaka eto. Fa le firenena aloha de tena latsaka katerena tanteraka mihitsy le. Ny anareo ao fa miady atrano nareo ao, miady atrano. De le vahoaka no jinjan'ny zay adalanareo ao. Zay mahatonga anareo hoe de fa mameno paosinareo sa ny ataonareo. Olona 5 vera nga miaramila io. De io nefa raha ny sécurité à Madagascar tena mifamono, tena fampihinana mihitsy. 5 be zao nareo. Nareo tsy mieritreritra ny resaka insécurité voazonareo fitondrana de fa nivola paosinareo ny fenonareo. Fa arakaraky ny tongavanareo tena nampirongatra ny insécurité. Arakaraky ny tongavanareo tena nampirongatra ny insécurité. Ny miaramila efa tsy manao ny asany. Lasa mitondra bus indray zany zao ny miaramila. Nefa jereo ny insécurité, ary miaramila mihitsy ny anatin'ireny fanafiana reny be de be. Tsy hita zay ilana anareo, tsisy ilana anareo mihitsy, tsisy ilana anareo. Tena enatra amin'ny firenena zany hoe tena hoe olona ambony 5 force mitondra. 5 mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny eran'izao tontolo zao zany hoe 5. De fitiavatena tsotra olona 5 de samy mandray karama be daholy. Amin'io fa orin'ny gasy rehetra io de 5 ny mpitondra. 5. Mbola taiza nareo nahita an'izany tantaran'ny eran'izao tontolo zao hoe 5. De tonga de miaraka mitondra zany de mitovy ny karama anoloan'izao fahasaranany malagasy zao. Mba nisy ve zany? Fa de ataonareo fitadiavam-bola le fanjakana, le firenena. Mametraka ny havanareo, sasa moa ny vadiny sasany moa zany de vady kely sasany de io ministra ny fahasalamana io. Ao aminareo 5 ao. Ny tsy haiko hoe ny vadiny colonel ve tsy haiko hoe inona zany ny tena asany ao. Fa de izy migéreny resaka nina moa izy ty? Ny adiniko aby ny anarany, resaka ny marché ao. Marché de ny vadiny colonel zao migéreny marché tompony. Tsy haiko PRNP ve isa de izy daholo any aminazy ny olona mandoalika de izy mamety de zao ny ameo anaty zao ny pourcentage comme ty mame marché olona izy. Ohatrany hoe PRNP ny asanao vadiny colonel iny, Eliza iny. Tsy maintsy mandalo aminazy. Marché izy mamoaka marché de mahazo pourcentage izy. Mbola en plus ny mbola izy koa conseil vadiny koa mandray karama ihany koa. Tsy tena hoe aza tena ataonareo resaka fianakaviana, fiankinamanamana le zavatra. Asoro tao ny rahalanao colonel Mikael, asoro tamin'ny douane tao fa tena mampalahelo ny anaovany ampiasan'ny douane Tamatavy ao. Asoro tao ny rahalanao. Rahalanao zay reta-po aminao, asoro tao Tamatavy tao amin'ny douane ao. Farafakely ny 4 milliards par semaine ny azony. Izy daholo mandidiny rehetraretra de matahotra azy osia rahalany PRRM izy de matahotra azy ny olona. Ohatry ny anaovany rahalanao anankiray Ricardo koa. Satria rahalana PRRM koa zany SGMN ao ny rahalanao de ohatra manindritsindry ohatran'izany koa. Asoro tamin'ireo toerinareo ny rahalanao. Asoro tam iardi rahalanao, asoro tam douane Tamatavy ao fa mijaly ny anaovany iardi ny piasan'ny Tamatavy ny douane ao. Matahotra ny iardi rahalanao ohatran'izao satria izy rahalany PRRM. De manao tsindrio falava ao ny rahalanao, asoro tao. De asoro tao koa ny rahalanao koa amin'ny SG fampianaranao koa. Manindritsindreo daholo. Tena menatra mihitsiny.
Mba misy neny miaramila manam-panahy misy miaramila manam-panahy fa de sombany zareo mihitsy am'le anaran'le miaramila surtout le kapisaty misy ny kapisaty misy miaramila manam-panahy fa de sombany zareo tanteraka mihitsiny amin'ny fitiavan-tenany zareo Sourtao ny rahalanao colonel Michael Sourtao Tamatavy tao fa mijaly nanaovany mpiasany douaninao re tompoko mijaly nanaovany ardi rahalanao mpiasany douaninao fa aorony daholo ny vola de izy ihany mamoaka netana ainy hoe ity avoaka ty tsy avoaka de izy ihany de tsy maintsy mandalo any aminazy tompoko colonel Michael mahasortao amin'ny douane tao ny rahalanao iardiny anara fa mitaraina daholo mpiasany douane mandeha miantso anay aty de asortao koa ny rahalanao esgenmena koa fa efa natsoky impiry ianao mikasika ny Ricardo io koa mbola rahalanao ihany koa asortao fa mijaly ny olona afaka manao business any ambadika ianao nge olona mpitondra fanjakana de tsy ahita business ndreo rahalanao reo ve ianao fa de ho ataonao gros plan eo daholo nareo raitapo ve atao gros plan io tena tsy mety ane zany ny olona ny gasy efa tena sahirana efa mijery fotsiny sany atao tsy mahasamy teny fa gadrainareo le gasikely vao miteny efa andeferana fotsiny ry gasikara ny vadiny atao aty izy atao aty samby ao daholo mitondra ohatran'izany daholo ianareo mpivady de ao daholo miaraka amin'ny raha lairetapo zany nitondranareo an'le firenena tena henatra tanteraka mihitsiny henatra io nge raha nataonareo ketrano trano io tsy nanina raha nandroso le firenena fa le firenena tena latsaka katerena am'izao misy ny tena potehana mihitsiny de nareo ato mandeha mandany volam-panjakana fotsiny tsisy zavatra vitanareo aho fa mbola ny zavatra nividiny teo aloha sy namboariny teo aloha iny ny andeha irerianareo zestiavanareo eran'ny tanàna tsisy zavatra vitanareo raha zao situation zao nareo mbola mavita manao baskety mandeha miazakazaka mandeha mihira somena tsiny ny olona raha tsy tonga tamin'ny resaka le antsapiderana ny karakarainareo ty somena tsiny ny olona satria ny nareo de niteny mihitsy hoe ze tratra misiotsiko de samborona de tsy tonga ny olona de manazava ho azy fa nato zany ny olona tonga olona ndeha tsiotsioka raha feno tao de olona ndeha sioka fa nohony nareo ny menasy hoe samborona ze tratra fiopioka de tsy tonga ny olona satria ho afa baraka ao nareo ao dimy président mandray vola be ny andaminy teny zareo nge zareo nampiakariny misy compte mihitsy ao zay volany raisindreo ny andaminy teny zareo fa tena mahamenatra mihitsy raha volany raisindreo andamin'ite fotsiny raisindreo isam-bolana tsy haiko hoe piasa karama kely 200 000 ariary mavita karamana piasa mandray 200 000 ariary ataoko hoe 10 ny olona anankiray reo amreo ny andamin'ite ny ray amreo fotsiny mavita manarama malagasy mandray karama farany ambany 10 zay ny vola raisy ny ray amreo fa nga moa tsy piasa ny vahoaka zareo zareo ndray ny patron tsisy zavatra ataony zareo fa de manao mitsangatsangana miaraka amin'ny helicoptera nefa de zareo de mandray vola be nefa tsy zavatra ataony zareo mba nareo ve mba fa nahita hoe ry fotodrafitrasa natsangany zareo tao tenena ina zany ny hitanareo efa nisy fotodrafitrasa ve natsangan'ireo tao mba sokafo masotsika malagasy ny zavatra nataony rajoelina teo ihany iny ihany ny dogodokafan'ireo eo de aratsina am'izay rajoelina ry olona efa lasa ry nampiakarina ny etrato de rajoelina nanao an'iny de zany de izy zany mietretratsika hoe gasy tena hoe sagnagna bado izay ny antony ampianany zareo an'io fampianarana io satria de tena mbola tiana bado de io ndray le 12 millions mikasika an'ity resaka anaty de hoe rajoelina ndray nanao an'io zany fa ary tena olo dehibe ao mihitsy ny fitondrana de mahasamy teny an'izany eraky ny
réseaux sociaux hoe rajo elona nanao an'io rajo elona nanao an'io ary vitan zareo hoe manandrak'andrana zareo dinareo tsara manandra ampiakarin zareo ty raha vao mirevolta ny gasy de mody misauve indray zareo de hoe rajo elona nanao an'io zany foana ny fomba fiadin'ireo mba sokafo ny masotsika malagasy voavatanteraka ve ny resaka tôbila maly iny reny chauffeur en grève reny fa nga iny voavatanteraka non tsia mbola ho tairindry zareo indray iny de mody mifanilika zareo rehefa tsy tafavoaka le izy de hoe rajo elona nanao zay foana ny fikan'zareo jerenareo tsara fa aller retour ohatran'izay foana rehefa tsy tafavoaka an'zareo izy de hoe rajo elona satria am'zareo moa zany tsika de hoe tena fahavalo zany rajo elona vazaha iny de ny roana iny de tsy maintsy miditra tsony iny de ailika any zany fako rehetra zay ereran'zareo rehetra manao erera zareo de rajo elona de manao atsika bado na de tsy tiatsika zany rajo elona mana de misy amitsika ny tsy tiany rajo elona tsika koa tsy sagnagna akory ka zavatra fahotana mafaty ataon'zareo de le olona tsy eo no atao anaovan'zareo azy tena mampalahelo fa ny anahy fotsiny de zay asorotao ny raha lanao Mikael ao amin'ny douane ao fa tena mandravarava ao farafakely ny 4 milliards par semaine ny alainy ardi raha lanao raitapo aminao colonel Mikael mitaraina daholo mpiasa ny douane anaovany azy izy ny lehibe ao nefa za tompoko mbola tsy nahita hoe ity ny nomination ny ardi raha larinao raitapo aminao asorotao de ataova pabe maso asorotao koa mbola raha lanao koa hygiène asorotao fa mitaraina daholo ny olona fantatray fa nareo ny fitondrana toko fa ny raha lanao mba ataova amin'ny coin ry de afaka manao zay business nareo anareo satria anao miPRRM eo fa anareo de varina eto amin'ny Facebook manenjika aneny asanareo manenjika pasteur zany ny olona filohany olona ambony de le olona karamainareo ihany mandeha manaparitaka anao satria malahelo amin'ny toetra anareo miady atrano nareo mianakavy ao tsy tafavoaka anareo le fitondrana tsy tafavoaka anareo ne de miady atrano nareo ao miova foana ny acteur fa ny film mitovy ihany zay ka tsy haiko hoe inona zany le fanavoazana am'izao ara inona zany le fanavoazana am'izao inona fa vao maika pira to zay ny teo aloha sako miteny an'izany anareo mba inona foto-drafitrasa vitan'zareo mba mietrehitra anao fifidianana aveo eo olona reo mba mietrehitra anao fifidianana ave zareo io tsy anao fifidianana zareo ny concertation tsy mety hiditra am'zany concertation zany zareo satria itenao daholo tsika mianakavy anatin'ny concertation raha vao maraikitra io de ialany zareo lavitra iny antao zareo zigzag ny concertation satria zareo tsy te hiditra am'zany fa te hijanona eo mandrakizay satria zany nefa nytenen'ny filohan'ny anteneram-pirenena hoe hitantana mandrakizay zareo tsy anao fifidianana zany reo fa hitantana mandrakizay zay zany efa dila fanaovan'zareo miaraka amin'ny Russie hitantana mandrakizay reo tsisy fifidianana zany eo izay ny tiany zareo atao zay matoa zay mitabataba eto miresaka io zavatra confirmé io fa tsika gasy mbola matory ampiakarindreo ny etra de tambitambaza zareo kely indray aloha jereo fa tairin zareo foana tsika ny TVM tairin zareo de hitany zaka de somara janona kely indray aloha rajo elona nanao an'iny ampiakary efa tsy azonao miny aty indray ary amin'ny resaka amin'ny tôbila ary indray ary amin'ny fourrière ary indray andramandraman zareo foana vao mietsika kely de amboarina kely indray aloha lalalaovin zareo ohatran'io zay tsika gasy tsy anao fifidianana reo ka oui mazava be tenenao tsy anao fifidianana zany reo jereo fa lalalaovin zareo mibisy be indray tsika zao lalalaovin mody tsy ampandavina vola aloha de varimbarina de hoe jereo fa tsika mianakavy efa nitehaka daholo indray tsika rehetra mieritreritra nga nareo andeha hitaingina tsisy vola ny mandrakizay
aza varinina amin'ny zavatra majinjinika ohatran'ireny rangatsika malagasy vahaolana maharitra ny tokony tadiavina mba mahaiza mitroatra amin'ny vahaolana maharitra fa tsy hoe afahanana kely bus kely androany satria ny grève le taxi betsika de menan'iny tsika de manotehaka daholo indray mba samy mandinika vahaolana maharitra re tompo fanareo tsy olona dala mba irato ny masonareo fa tsy lalovina kely anareo amin'ny bus iny de mitehaka daholo indray tena mety de adaboy daholo re taxi be reto eritreretra fa vahaolana zany na itaingana an'iny tsisy vola nareo olona firy no tapaka asa raha midaboka reo taxi be reo olona firy de mieritreritra anareo ilamina Madagasikara ao ilaminao tsy ohatran'izay natao hoe famahana olana hoe avelao re tsy asa de aboaka ny bus de ny miaramila tokony andehanao ny asana ry zany ianao shoferana bus daholo indray de anao resevera daholo ny polisy zany ve famahana olana zany aminareo tsy famahana olana zany fa reo misary adala fa lalalovin zareo de amizay tsisy ny concertation nationale de tateraka le fitondrana mandrakizay diversion foana nataondreo efa fenero taona le resaka ambomalaza iny de rebrebena indray satria 420 indray ny voapoizina tao resaka sakafo de mamody mamoa kely an'ity indray de apekana any tason'olona de amizay varina ty indray ny olona amity resaka bus ty de mody mamà indray zareo mody milaza anjely sy mesy mamà indray zareo zany foana nanaovana atsika gasy ao fa tsisy vahaolana maharitra zany tompoko fa nitazoman'zareo sezan'zareo ny ampaharitra an'zareo no ataon'zareo ny ampaharitra zareo amin'ny sezany mba mahaiza atsika misokatra saina tompoko fa de malahelo zay mahita anareo ny anaovan'reo fitondranareo tsy manjareo anareo rebirebe ny ohatran'izao eo de ny eo ihany ny eo de mbola pira tena pira ny ohatran'ny taloha normal be nareo raha nareo teo raha mba nisa hoe nisy nanongana ny rajoela nareo zao nareo mahatsiaro azy normal be satria tsy napoizinao voafitaka nareo raha hainareo ohatran'io ngamba jozy nareo hoe alors anga rajoela foana ny teo de mba vitaina amin'ny mandany satria 2 ans sisa de vita de miala tsy mahazo milatsaka tsony izy raha fantanareo ohatran'izay de zay ny nataonareo raha hainareo ohatran'izay de aleonareo foana nijanona teo rajoely sy 2 taona tavela de mba nanao fividianana amizay avy eo izy tsy mahazo milatsaka tsony normal be nareo tena zany nanenina zay tsy ary voafitaka zay vao mainka miapira zao olona 5 président république jamais vu tena jamais vu olona 5 président république taiza koa nisy an'izany de mandray vola daholo de mbola nampiakarina koa ny indemnité zareo koa nampiakarina ty zareo samy zareo ny ministre ny président république ny ao amin'ny présidence ny amin'ny assemblée zareo mampiakatra ny indemnité zareo daholy zareo fitondro ihany samy fampiaroaro ny gasy amizay ampiakarina ny etra ampiakarina zao TVM nina ty mihinana ny kiony zay ny anjarany gasy zay fa zay apetrako aminareo mba mieritreretra le retsy aza varimbarina lalaovin'olona kely amin'ny bisy androany io tsy vahaolana io tsy vahaolana zany io nareo olona misaina daholy rehefa mitaky de takina mihitsy amin'ny zoma olona fa tsy lalaovin'olona amin'ny politika ohatran'io ny avan'zareo ry mandravarava daholy mameno posy zaho anatenenareo to zaho moa ko atenenareo foana hoe côtière de service milelaka tainy ambany andro ohatran'zao ny marina tompoko ny resako anareo eto za tsy mifidy na iza na olona akaiky ana rehefa manao tsy mety de teneniko ny ana ny malagasy fa tsy hoe resaka refiaviana za tsy miditra am'izany averiko injatso zany resaka zany malagasy ny firenena ny resako eto firenena tsika mbola sakafo ny problème tsika zao fa ny tsy ampidinina ny resaka fambolena ry de lasa anao manao sport ry satria anao mihinan-kanina luxe foana sanandro satria nahazo trano anao firy miliara de tsy eritreretinao hoe tsy mipetraka amin'ny place le malagasy majinika tsony ianao de lasa anao manao basket de lasa anao manao sport de tsisy rarahinao an'izany
satria anao na ho lany président anao na tsy ho lany président anao rapitso de tu t'en fous. Ny malagasy ny firenena tena ny totongana chute libre amin'ny fahatrana zay tsika zao. Oui, fanaovana trano ny ataony zareo. De zay ve de hoe rehefa aviana de enao neo négatif hein. Madagasikara tompoko ho an'ny malagasy fa tsy ho anareo rery. Zay fa sotra betsaka, sotra naneno anah nareo fa zay afatariko averiko aminareo indray mandeha raha lany colonel Yardi ao amin'ny anao mandroaka vola tena manindritsindry be ao amin'ny port ao. Vao mipetraka zany Mikaela de fa samby nangala poste clé tena misy vola daholo zany zareo mianakavy. Raha lany retapo aminazy Yardi ny anarany ao amin'ny port Tamatavy mitaraina daholo ny olo amin'ny port Tamatavy ao amin'ny douane. Tena mitaraina daholo fa izy manindritsindry be ao. De tsy azo atao ninina izy. Faharoany raha lany mbola retapo aminazy ndray amenao de tena mbola mitaraina efa nangatako tamin'ny colonel Mikael io hoe mba asorotao io raha lanao apetrao amin'ny sisiny ary mba aza atao gros plan be aty. Fa tena malahelo ny olona hoe raha lanao le izy de nefa manindritsindry be ao mangala mangorombolan'olona. Maka 40 millions ny vola lainy amin'olona anankiray mahazo place. De rehefa tsy kotany io rehefa tsy ana de tsy avela mipetraka ao le olona tokony manampahaizana be. Olona manampahaizana tsy avelany ao satria tsy mety mandoa vola le olona satria manampahaizana de tsy amenany le poste fa omeny olona tsisy dikany tsy mahay ninina aty le poste aveo angalany 40 millions. Zay ny asan'ny Ricardo Ralanao Mikaela. Efa nitarainako taminao hoe asorotao io mbola tsy nasoronao foana. Yardi koa zao mbola rahalanao retapo aminao koa io izy manao tsindrofa lava ao amin'ny port Tamatavy io. Ny rahalanao anankiray koa le aria mananjary miaraka am'le risy reto amin'ny voresaka volamena reto mbola ho avy le olana andeha iteny itatara aminay hoe zao ny tena problème le rahalanao anankiray koa ary mananjary miresaka volamena koa. Fantatro fa ianao mpitondra fanjakana mpitondra firenena anao fa aza atao resaka kiatranotrano tompoko. Malagasy Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho anareo mianakavy anareo mpirehetam-po. Basio fetrany ihany. Ny vadinao ohatrany hoe mivadika PRNP izy amin'ny présidence ao de izy ny daholo no mitaraina daholo ny olona zay mahazo marché ao tena mitantara aminay mihitsiny. Mahazo marché ao tsy maintsy mandoa vola be amin'ny vadinao Eliza en présidence. PRNP ve sahina ny asanao fa tena mandray vola be izy ary miankina aminazy ny mahazo marché ty sa tsy mahazo marché ty olona ty raha manome pourcentage anazy bebe de mahazo. Zay zany asan'ny vadinao Eliza ao. Akoatran'izy conseil-nao zay mandray vola koa amin'ny fanjakana. Ka mba jereo kely. Ny jerenao zay moa tsy manatena zay fa zay nitondranareo le firenena aloha de hita eo. Fa ny gasy io mahay marary tsy maintsy ho avy ny farany. Ary aza mieritreritra hitondra mandrakizay zany nareo. Vavanareo ataonareo fa zay tsy anaiky an'izany. Fa nareo aloha de eo mitondra eo nareo de ataovy zay ataonareo. De ho hitantsika hoe hitondra mandrakizay tokoa ve nareo satria zay manko nitoronanareo. Sotra tompoko makasitraka antsika rehetra. Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny zareo. Na de te zareo hitondra mandrakizay. Samy tahin'Andriamanitra antsika, sotra tompoko.